Nakray izy io mpandoko tomobile ry zareo dia anisany mikarakara sy manaingo fiara, mandoko fiara, moto rehetrarehetra dia miondana mihitsy an'ilay fandaharana okazavaka dia makasitraka kobatana ho anareo rehetra mirary soatra any amin'ny fanarahanareo an'izay fandaharantsika izay fa dia makasitraka makatelina anareo izay eto amin'ny onjam-peo ny viva toeraka izany koa kobatana ho antsika rehetra naiza toerana misy antsika ry mpiaino hajaina faharoa manaraka an'izay ny onjam-peo ny viva ihany koa dia anisany manandratra ny kanto hatrany ao anatin'ny atao hoe sotoavina malagasy dia indrindrandrindra reny hira zay ataontsika hoe betsaka ny hira anaovantsika fampiarabany eto fandeha mba ho asandratsika koa ny atao hoe vakoka malagasy izay tena mana maizy azy ihany koa satria nisany nitondra vaika ngeza be teto amin'ny tany sy ny firenena reny fivetesana ny hira vakisova reny tsy mbola nanao hira fiarabanana zany tsika matetika fa indraindray mba nisy kely ihany fa amafisitsika zany hoe ao anatin'ny vakoka malagasy reny hira vakisova reny mitondra anatra fahendrena milaza vaovao mampita hafatra milaza zavatra maro ihany koa mitondra ny famakafakanan-kira ny mpanao an'ireny vakisova reny andeha izay no andeha ifandraisantsika tanana ifampiarabantsika ry mpiaino hajaina. Fagarapaina daholo nareo nanakafy namasihina matavitavy na ny anjara na ny anjabavy indrindra fa ny malagasy na etaterana na ny anda enganetika reto tahin'Andriamanitra napanakarena na olo manta Navatataoko ampanankarena raha sy firenena tsindromy ihany ireo mahonena ny alika saka aza omena vary sy hena tela mitiry sabotsina mena autorodaty autorinena ketsika raha
zay no iranentina ny arabanantsika rehetra ry mahafinaritra mahafinaritra ny tarika filamintsika manao an'izay ary voatanisa atao zany fanomezam-boninahitra ny malagasy ny firenena ny mahantra sy ny manan-karena sy sisa zay ny ataoko hoe mba mitondra famakafakanan-kira koa izy zay no nivon'ny resaka politika sosialy de karena zay ataontsika hoe manany maizy azy ny malagasy ary samy manana ny fomba entiny maneho hevitra eo anivon'izay fiainam-pirenena izay fa okazava hidravetrany sika aloha amin'ny akombavao misongadina amin'ny akabeny raha boenina 777 misy 10 efa nisy ny voasambotra olona roa namoahana fikaroana filohan'ny antenimeran-doolona misy ny fanambarana osoka mikasa anonga-panjakana ampovoatany iverinangatsika ny andro kitra sanina ny azo any Tanzania omaly ny Baria Orange Madagascar nanolotra 50 tapitrisa ariary anarenana ny tsenany sabotsy fampiasana laharana fiaramanidina osoka teratany indiana sy malagasy iray karoana fatratra lay teratany malagasy omentsika ny anarana Andriamatoa Andriamananarivo Erinena Rijaso io le teratany malagasy karoana zany de eo ihany koa le teratany indiana Andriamatoa Kushwendera Singh paraky andrefan'ny mananjara efa da nahatratrarana basy sy bala tsy ara-dalàna miampy rongony zotry ny andro hitoy ny atsika sy ny erikerika ao anatin'ny 3 andro fiatrehana ny tranona 2024 ny sitraka tolotanana avy amin'ny MJS ny ekipa pirenena mbola anatin'ny akombavao ihany aloha isika lehilahy novonombadiny no totaindramatoa vato ny filahiny loza tsy famonona afo ny fanaovana serasera ny député Rakotondraso Fetra tranona 2024 pilalao 20 hiaro ny voninahim-pirenena fiarahamonina fananganana ny SLC ny aona ny ben'ny tanàna sy ny sivifokotany resaka kolotsaina Libertalia Live izara ny dipisofa Stella Daoba resaka samihafa rallye des industries fahombiazana tanteraka ny etsika zay ny vaovao misongadina nentina tamintsika ry mpiaino jaina makasitraka makatelona indrindra to afakana isika dia aveo ianareo isehitra amin'ny antso amin'ny finday toy ny mahazatra io zany asina fanamarihana kely rehefa miantso mampiasa ny demokrasia tsika tany demokratia fa inona marimarina fa ao anatin'ny fanajana sy ny fanarahan-dalàna no hitondrantsika ny fanehoan-kevitra trany rehefa tonga izay fotoana anaovana ny fanehoan-kevitra amin'ny antso amin'ny finday izay famakafakana hoetitsika dia zao manimanitra Madagasikara ankehitriny emara manimanitra satria zava-dehibe indray nitodihan'ny saina maneritreritra ao anatin'izay sehatra goavana mamanimanitra Madagasikara zay dia ny fionam-ben'ny SADC zany anatin'ny fiomanana tanteraka ary ao anatin'ny resaka politika velao any fa mitaditsika ny sehatra politika amin'ny fahombiazana ahafahana mampandroso ao Madagasikara sy mampandroso ny vahoaka malagasy ary indrindraindrindra mampandroso ihany koa ny seha-piariana samihafa eo amin'ny sehatra zay tian'ny sasany atongavana eo anivon'izay seha-piariana zay ny zavatra tiana resahana angeza be aloha dia hoe ty resaka SADC ty be da be pilivava fotsiny no zany pilivava ohatrany hoe tsy enjery fotsiny zany hoe misy SADC ony fa betsaka ny tsy mahafantatra inona marina le hoe SADC etitsika zany okazava etitsika eto amin'ny fandarana okazava zany satria nahoana
ilaina daholo ny olom-pirenena mahafantatra ny zava-misy ary mba tsy ho teboka anankiray fotsiny hoe ho tsenjery fotsiny hoe sadek de sadek de nefa le sadek tsy fantatra hoe inona moa zany sadek zany, firenena inona ny ao, inona ny zavatra taony, inona ny fahombiazana mety ho azo, inona ny aloha mba resahantsika zay androany satria zava-dehibe loatra ho an'ny malagasy zany ka tena hoe entina amin'ny fomba zay hoe afantarantsika azy sy azahoantsika azy tsara ny momba an'izay resaka sadek zay. Ny sadek raha ohatra ka entina ny fanafohezanteny de hoe Southern Africa Development Community, zany hoe sadek amin'ny teny anglisy izy io de hoe fikambanana ho an'ny fampandrosoana ny faritra atsimon'ny Afrika. Resaka afrikanina zany ny resaka firenena afrikanina ny resaka zay ivondrona an'io resaka sadek io. Ny zavatra tena tokony ho fantarintsika hoe iza daholo ny firenena betsaka ny tsy mety ray roa telo mety fantatry ny olona fa androany zany andeha mba ho tenentsika mihitsy hoe iza avy ireo firenena mpikambana ao anatin'izay resaka sadek zay. Tena hoentina amin'ny antsipriana izy ry-piaino ajaina satria nahoana be loatra io manko efa hitana indray io resaka io de so atorin'olona vilana any amin'ny resaka tsizy de aloha avoakatsika ny tena hoe zay ny tena izy mahakasikasika an'izay sadek zay ary hoezahana mihitsy mba hoe ho azon'ny olom-pirenena rehetrarehetra tena hoe amin'ny fomba mora ny andraisantsika azy sy afantarantsika azy amin'ny ankapobeny mba tsy ho tompotrano mihitsy tsika rehetrarehetra zany fa tena hoe araky ny fandarantsika hoe okazava de hoe zay le izy fa mazava tsara. Izava ireo firenena mpikambana ao amin'ny sadek voalohany Angola 12 izy 12 Angola, Botswana, Comore, République démocratique du Congo RDC, Eswatini, taloha izy Swaziland, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Afrique Atsimo na South Africa, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe ary Seychelles. Fafito ao anatin'ny tsika Madagascar kanlarana zany mpikambana fafito ao anatin'ny sadek. Ireo le firenena 12 mpikambana ao anatin'ny sadek. Ny zavatra anankiray nefa rehefa atao sy hoe hovokarina amin'ny tena zavatra mendrika zay de misy antony namorona anazy. Misy antony namorona anazy. Zany hoe ravitra anankiray zany ikambana amin'ny firenena 12 ty sadek ty hoe inona ny tena antony namorona an'izay resaka sadek zay. Ny antony namorona anazy de manana ny tanjona ny sadek zany de hoe ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy amin'ny firenena amin'ny faritra atsimon'ny Afrika. Hitanareo mipetraka foana zany le resaka hoe fampandrosoana. Voaporofo zany Madagasikara fa tena hoe misokatra amin'izao tontolo zao de mainka moa tsika mpikambana ao anatin'ny sadek mazava ho azy anisany manana anjara biriky be ao anatin'izay sehatra ny fampandrosoana ara-toekarena sosialy amin'ny firenena aty amin'ny faritra atsimon'ny Afrika zay. Io ihany koa fampahombiazana sy ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra ara-politika ara-toekarena, kolotsaina ary fiarovana ary tontolo iainana. Dinio tsara sehatra ngeza be daholo zany ka mifanontaniana mipetraka hoe miasa momba an'izany ve tsika eto Madagasikara sa tsy miasa. Donc zany voaporofo angamba fa miasa tsara tsika momba an'izany anisan'ny sehatra goavina entina ao anatin'izay fionamben'ny sadek zay ary ao anatin'le rafitra entin'le sadek mihitsy ao anatin'le tontolo isahanin'le sadek ny lalan'ny fampandrosoana entina eto Madagasikara. Zany hoe raha dinihana zany de anisany ny firenena manaja lalàna sy manaja rafitra araky ny tokony ho izy i Madagasikara fa ny mampalahelo le mpanao politika eto amintsika ny manakolazaina amin'ny endrika samihafa zay ataontsika hoe aloha ianareo nonohy azy. Mbola ao anatin'izay ihany hoe ny antony namoronana an'izany sadek zany de eo ihany koa ny fampihavanana sy ny filaminana amin'ny firenena mikambana. Jereo tsara misy filesy ngeza be mitsidika mandeha makany amin'ny firenena mikambana. Zany hoe inona ny andraikitry ny firenena mijery zany misehatra maro samihafa zay anisany tsy latsa-danja ao anatin'ny fijerenana zay hoe fampihavanana sy filaminana amin'ny firenena mikambana de anisan'izany ihany koa Madagasikara. Zany hoe sehatra ngeza be zany misy an'izay resaka sadek zay. Zany hoe tsy natao taon'ny tokamonina natao hoe fikambanana anankiray natao hoe maleo tena rery any fa misy ifandraisany zavatra betsaka ao anatin'ny sehatra maro samihafa zay sanina.
io ihany koa raha miresakitsika resaka hoe fiarina amin'izay ny fivarotana sikarazana dia anisan'ny fanamorana ny varotra anatiny ivelan'ny faritra zany hoe anisa misehatra ngezabe zany amin'ny sehatra ny varotra anatiny makany amin'ny ivelan'ny faritra zay betsaka mpandraraha eto amintsika manao nireny exportation sy ny karazana reny tafiditra ao anatin'izany ny sehatra no ananivon'ny sadek zany jereo tsara ngery mpandraraha manao export fa misy dosiana sadek miaingany aminy afa mampivelatra bebe kokoa an'izay asa fandrarany sy ny resaka fiariny zay zany hoe miainga amin'le varitra ato anatiny zany sy ny ivelan'ny faritra ary ny farany deo ihany koa ny fampitoviana sy ny fampifandanjana ny fivoaran'ny firenena amin'ny lafiny rehetra zany hoe manana andraikitra koa zany ny sadek mijery akaiky ny firenena zay bika hitovitovy za tsy manao hoe tena hitovy fa miezaka mitovitovy sy mampandroso ohatrany zany hoe zava-dehibe zany rariny raha ohatra ka hoe ny filoham-pirenena atsika no filohan'ny sadek satria nahoana voaja Madagasikara zany rafitra rehetrarehetra ary anisan'ny tena hoe vaindondrara ao anatin'ny fiarina sy ny fiveloma amin'ny sehatra ny fampandrosoana ara ekonomika sy ny ara-barotra rehetra eo anivon'izao tontolo zao donc zany mitady ny vahaolana mafy be ho fampitovitovina hitovy lanja amin'ny firenena hafa ny firenetsika dia azoko lazaina koa ireo firenena rehetrarehetra mikambana ao amin'ny sadek ireo mametraka amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena anana an'izay lanja an'izay eo amin'ny sehatra rehetrarehetra amin'ny ara-ekonomika ny industrie sy ny sisa eo anivon'izay resaka sadek zay ny mahakasika an'iny hoe ny antony namoronana an'izay ny antony namoronana ny sadek zay fa na izany na tsy izany teo ny famoronana teo ny ataontsika hoe fijerenan'ny tontolo rehetrarehetra sy ny andraikitra ray fa misy hoe inona tena hoe azongadina mihitsy zany hoe inona ny andraikitra izay didy ny mpikambana rehetra amin'ny sadek zany dia manana andraikitra izay didy goavana be isan'izany Madagasikara ka goavana be zany fionamben'ny sadek ho atao eto amintsika zany satria anisan'ny sehatra tena hoe tombony ngezabe ho an'ny Madagasikara ary anisan'ny tombony anankiray tena tsy hitapesipesena zay mety mialatsiny raha itenany teo mety mahavelom-pelonana ny sasany mihitsy hoe le filoham-pirenena ny lasa filohan'ny sadek io averimbeko foana ny fanenena amin'ny filohan'ny sadek zany misy procédure be da be ao fa tsy hoe mandeha toro hoe andao indray Madagasikara no atao filohan'ny sadek amin'ity sa tsy marina zany tsy izay mihitsy saotsika isy anambambaka hevitra hoe toro Madagasikara indray no atao filohan'ny sadek non tsy izany mihitsy fa io misy zavatra jerena be da be ka eto mba misoran'Andriamanitra hoe rehefa voajery sy voadinika an'ireo mpikambana ao amin'ny sadek rehetrarehetra eo dia tonga tany amin'ny filoham-pirenentsika ny fanendrena ny atao hoe président sadek zay dia donc zany zay nge dia efa taratra ngeza be hoe manamaizy azy le Madagasikara io moa dia asakasaka izay tsy tia satria amin'ny politika anatiny eto Madagasikara anresahana dia somary mampime ihany fa betsaka nefa no mitsiriritra ny ato anatin'ny Madagasikara mba te hivelatra betsaka amin'ny any velany dia rehefa mivelatra betsaka amin'ny any velany dia manomboka indray le fifandroritana zavatra samihafa mifamoronana resaka zay le foana le averimbeko atsika enjana be raha nelitsao dia enjana be raha dairanatsao zany rehetrarehetra zany ka hoe inona zany ireo andraikitra lehibe sy ny adidy zay hoe ekinan'ny mpikambana iandreketan'ny mpikambana ao amin'ny sadek zay voalohany manaja sy manatanteraka ny fifanarahana sy ny fitsipika napetraky ny sadek zay mpikambana rehetra zany zay firenena mikambana rehetra anatin' zany dia tsy maintsy manaja sy manatanteraka an'izay rehetrarehetra zay faharoa mandray anjara mitetikasa iombonana ohatra hoe inona le tetikasa iombonana ohatra ny infrastructure resaka angovo ny fitaterana sy ny sisa dia mbola veriko ny fanontaniana hoe tsy lara-pahamay antsika eto Madagasikara hoe ny zavatra ohatra zany amin'izao fotoana dia io mbola veriko ihany koa hoe tombongeza be io fionamben'ny sadek zay atao io satria mihazakazaka amin'ny toe-draharaha mihazakazaka amin'ny fampandrosoana donc zany masoandro ngeza be zany ao anatin'le izy ao tsy mba azo anaovana fahatany na hidedavanao tombotsoa manokana ho an'ny tenanao hoe raha sanatria misy mpitondra anankiray zany amin'ny firenena anankiray dia marina le firenena fa mpikambana ao anatin'le sadek dia heritreritra izy fa hoe ampandrosoan'le firenena dia jerena nefa fampandrosoana ho an'ny tenany no ataony vakina fotsiny tsy ao anatin'le lamina misy ao anatin'ny dia amin'izay fotoana izay na ny sadek ary mety analanao ao anatin'ny fikambanana raha sanatria mivava ahitana zavatra manahirana ohatran'izany
etsy andany ihany koa dia miara-miasa amin'ny fiarovana sy mifandre-pahalemana ao amin'ny faritra, zany hoe tsy mifandao mihitsy zany ireo mpikambana ireo eo anivon'ny resaka fandre-pahalemana, eo amin'ny resaka fiarovana. Misy zavatra miseho any amin'ny hafa, fantatry ny hafa, mitady ny fomba rehetrarehetra hifanampiana sy fanantonana amahanany ny olana ao anatin'izay resaka fiarovana zay indrindra zany izy daholo zany hoe raha dinihana zany mahafeno zavatra maro ty resaka SADC ty, de zay no mahatonga azy ny lalana mivoaka mandeha any amin'ny iraisam-pirenena, zany hoe voapirofony iraisam-pirenena koa zany fa anisany goavana be ireo firenena mpikambana ao amin'ny SADC ka mety tsy ahafahan'izy ireo anaovana fanapahan-kevitra tokana na sahala amin'izany fa miainga amin'ny sehatra ady hevitra goavana hifanakaloza-kevitra mihitsy ao anatina some anakay, ao anatina ana rehefa tsanatria misy zavatra mitranga eo anivon'ny resaka hoe fiarovana zay sy ny resaka hoe fandre-pahalemana zay entina mampilamina an'le firenena. Zany izy daholo manome angon-drakotra sy tatitra amin'ny SADC momba ny fandrosoana ara-toe-karena sy sosialy. Zany hoe rehefa misy zany ny zavatra tanterahana eo anivon'le firenena mpikambana ao anatin'ny SADC de manome foana izy ireo ny tatitra, de iny tatitra iny koa mbola miainga ho hitany rehetrarehetra any hoe ry zareo mpikambana ao amin'ny SADC ndraika misy an'ity tatitra ity zao zava-misy any, de raha midinga de mijery foana zany ny positive ny situation rehetrarehetra ao anatiny hoe aiza niteboka tsara indrindra entina mampandroso an'ireo firenena ireo, niteboka anampiana an'ireo firenena ireo, niteboka iraha miasa amin'ireo firenena ireo, niteboka ampandroso tsaratsara kokoa an'ireo firenena ireo. Zany izy daholo de manome vola etsy andany ihany koa zany manome vola izy amin'ny tedi-bola ny fikambanana. Iny ngamba tsy asiantsika resaka be satria ao anatin'ny resaka raha raisina fikambanana kely tsotsotra anakay ka misy tedi-bola manana ny tedi-bola ampiasaina amin'izay tokony ampiasana azy ny fikambanana amin'ny sehatra rehetrarehetra zay mety ao anatin'ny rafitra sy ny sisa zay mety iankinan'izy ireo. Manohana sy mandray anjara amin'ny fivorimbe sy ny komite teknika ao amin'ny SADC. Tsy mila zavainy zany satria anatin'ny firafitry ny fikambanana zany ary ny farany azotsika rehetrarehetina ihany koa de hoe mampiatra ny fanapahan-kevitra no raisin'ny SADC eo amin'ny sehatra iraisana, zany hoe mampiatra ny fanapahan-kevitra no raisin'ny SADC amin'ny sehatra iraisana. Zany hoe raha misy fanapahan-kevitra zany ataon'ny SADC ao de misy ny sehatra iraisany amin'ny fiaraha-miasa rehetrarehetra naiza naiza io amin'izay voatondro sy ao anatin'ny ravitra zay misy de misy ny fanapahan-kevitra zay raisiny ao de mampiatra an'izay izy amin'ny sehatra rehetrarehetra zay mety tontolo iasany. Netiny zany fanazavana zany ry mpianao jaina satria nahoana zay izy raha azavaina amin'ny fomba tsotra de manomboka eto zany tsika de manomboka mahafantatra ny hoe zay zany le resaka SADC de amin'io mpandrara sy ny amin'ny seha-piarina efa mihetsiketsika daholo mikonikonina mihitsy ao anatin'ny sainy ao hoe bon aiza zany ny lalana ahafahana mampivelatra tsara n'ity satria ny fireneko de mpikambana ao anatin'ny SADC lalana anakay ivoahana amin'ny seha-piarina eo anivon'izay de anisany manana ny zavatra hoeritrereta ny mpandrara sy ny olona rehetra zay misehatra amin'ny seha-piarina samihafa eo amin'ny resaka industrie sosialy sy ny sisa sy ny varotra ekonomia sy ny sisa de manana an'izay lanja ngezabe zay ahafahany mampivelatra hitadiavany lalana ivoahany bebe kokoa ka entiny mampandroso ny asa ataony anasoavana n'le firenena indrindrandrindra ka tsy aravany le fikambanana misy ao anatin'izay SADC zay satria anisan'ny sehatra anakay ahitana tombotsoa be da be eo amin'ny serasera iraisam-pirenena. Zay no zavatra hoe tiako nampitaina kely tamitsika androany hoe tsy eo ambava fotsiny zany le hoe resaka SADC, tsy tontolo fotsiny hoe SADC de resaka de ho avy ndrao ny fivorimbe some be ny SADC atao de ina de mandeha be ny location voiture, mandeha ny hôtely, mandeha ny inona tsy hany le izy fa netina mihitsy zay fanazavana zay ampahafantarina atsika hoe inona moa zany ty resaka SADC ty ka mino fa samy nandray zay nandraisany azy daholo isika rehetrarehetra mpiaino jaina tao anatin'izay. Ny zavatra anankiray farany hoentitsika mialohan'ny antso amin'ny finday de misy moa io le vaovao resaka fiaramanidina alao andeha mifanadiadiana. Alao mba miala amin'izay tsika amin'le hoe monsieur mahay sy monsieur mahalala. Azay tena hoe
izy tsy teny mihitsy izy amin'ny marina izy amin'ny diso fa raha vaovao azo de misy mifanadihadiana misy ny vaovao sambotra reny ny vaovao ofisialy de misy mbola karohana tao anatin'iny resaka satria any am'le tambazotra le izy zany de mandeha za koa tsy andeha hiteny mihitsy hoe ianina amin'ny marina na ianina amin'ny marina ao anatin'iny tena mialatsiny fa andrasantsika ny fanadihadiana sy fikarohana ny zavatra tena marina rehetrarehetra de andrasantsika ny vaovao ofisialy mahakasika an'izay tsika zany mila mizatra an'izay manomboko zao satria be loatra le zavatra mandeha any mitsizy de sanatria lasa voapozina arakevitra le malagasy namanao eo anilanao eo zay ny antom-pisiny ny vaovao zay ny antom-pisiny ny mpanao gazety mety hiteninareo hoe misy ingy mpanao gazety tsy milaza vaovao marina azy ny azy fantatra foana io zay mamoaka vaovao tsy marina de voasazy bedy hiaran'ny lalàna tena bedabe zany ny zavatra hoe manapotika ny toetsaitsika ary indrindrandrindra moa sehatra ara-politika zany eto Madagasikara tena betsaka io ohatrany zao zany tiona ny isaky mandeha ny antso atarbia voatanisa foana le olona hoe bypass maninona bypass isaky reny zao de resaka mampime mety hiteny ny sasany hoe kaheviny le izy fa midépasse borne kosa tsy ekeny midépasse borne tsy izay mihitsy ny demokrasia zaho a tena averimberiko foana ireo milaza azy mpanao politika rehetra ireo de raha tena mpanao politika izy fatany tsara ny atao hoe demokrasia ary fatany fa misy lalànany zany fa za entina amin'le alakibika tsy tiako tarery tompoko ka misavianareo le malagasy andeha hiteniteny foana za tena miteny an'izany lasa miteniteny foana de lasa midépasse borne de nitanjona am'le izy anie de tena mahasosotra be le malagasy samy malagasy no ampediny fa le mpanao politika iry misiotsioka fotsiny mampivovo mampiresaka mampitabataba zany ny zavatra problème mitranga matetika tsika koa mila mitandrina zay n'importe qui mampiteny rehetra ty mba olona manatsaintsika manam-panahy daholo afaka mandinika sy mieritreritra ny zavatra tokony olazaina za zao ataoko ohatra anankiray fotsiny de gaga ianao mitondra moto a de misy loko orange le moto de miendrika anao mihitsy zao loko zao fa tena ianao mpanoa inona ny idirany ohatra fotsiny zany meko aminareo de rehefa mandeha ianao eny amin'ny dalana eny de misy manara-maso mihitsy misy reny zareo orange reny de gaga ianao hoe ahoana zany fotom-pisaina zany ny lokon'le moto ako ny orange ny moto ako tsy nisy fanehoan-kevitra ara-politika mihitsy soratra de misy olona momba makafy ny lokon'le tsara kosa de hitanareo zay hoe fifandrafiana ara-tsaina zay ara-kevitra zay iny ny tena ratsy de iny mitatra angezabe de makany amin'ny fiarahamonina de farany iny tafiditra ny tokantrano zany ny zavatra misy nataoko ohatra fotsiny zay zavatra zay fa ny zavatra tena hoe tokony raha tena endry ny mpanao politika raha tena mahay ny mpanao politika de mampianatra an'le hoe oholo-pirenena vanina aza am'izao mpanao politika hoe izy ihany mahay fa ireo vahoaka malagasy ireo de betsaka manam-pahalalana no ianareo ny tiako tenenito le mpanao politika sasany tsy mifitanisanao problème sy ny anina rehetrarehetra ry ka tsy ahitanao vahaolana na aporoentinao anankiray entina mahana olana koa ny eritreritra fahampiovan'le toetsain'ny malagasy zay miaina ao anatin'ny tokony iainany fa misy fotoana ny zavatra de zay mahatonga antsika hoe ankehitriny tsarain'ny mpanao tsarain'ny malagasy tsarain'ny vahoaka ny mpanao politika raha mahitsy tsika tena volovolosin'ny olona mihitsy zao mpanao politika le mpanao politika makany amintsizy zany lozika be raha ohatra ka ho ratsy fefara ny mpanao politika sasany lozika be raha ohatra ka tsy mahita mangirana ny mpanao politika sasany satria zavatra hafa no mibahana ao anatin'ny saina de ninona ny fofom-bola sy ny fitiavam-pahefana raha vao zay no midominao de zainao de nao tsy maintsy tratra farany eo tsika nge tsy mitendeny foana ny hoe reo mpanohatra manakena sy anareo nefa tsy mitondra vahaolana metoerana angereo fa sahako milaza aminao fa ndra ny lamany eo ary tsy fatantsony langazany miova tanteraka atserovako antsima mihitsy zay miova daholo mihitsy ny fiteniny rehefa mahazo toerana io satria nahoana nahazo fa iny ihany ny azy ny tanjony iny ihany ny azy ny tanjony hoe bon nahazo fahefana bon je suis l'homme zay le olana angezabe mitranga zay ny mpanao politika tompoko de hiasa ho an'ny vahoaka ny tanjony fa tsy mpanao politika ny andeha ho tompon'ny vahoaka kosa ka andrebrebena ny saim-bahoaka fa tadio fa volam-bahoaka ny miasa amin'ny firenena tsy adalo io filoham-pirenena io miverina foana ny tenina ampioahana ampiko anareo misy antony izy matombo teny an'izany ka ny olona manao an'izany reo hoe ny andeha atoso-botanana zany izy daholo le fomba fanaovana politika eto amintsika ho azy atao an'le hoe tsisy atao tsy anasa de andeha anao politika misy vision io tompoko de misy domaine za tena miteny an'izany zay ny mahatonga ny raha raisina amin'ny ohatra tsotsotra fotsiny zay ny mahatonga mpiasa-panjakana rehetrarehetra tsy avela milomano ao anatin'ny resaka ara-politika satria nahoana lasa tsy mahavita asa
satria ireo mpiasa mpanjakana ireo koa ny machine administrative angeza be ka raha ireo ny andeha hampanaovana politika marina mafy tsy mety dia rehefa mba nomena sehatra ny ara-politika hoe momba ny ara-politika misy be da be manondrana dia rehefa mba nomena sehatra le hoe fahalalahana amin'ny teny mampiasa ny resaka demokrasia zany dia misy indray no débat borne zany izy daholo dia rehefa misy tranga amin'izay miseho sy ny sisa dia misy parti na mpanao politika mivoy mafy an'iny so mba ho paralyser tampoka le fitondrana dia zany fa dia soa ihany le izy fa takatry le olona hoe zany foana ve zany ny atao eto amin'ity Madagasikara antsika ity rehefa maika hifidy an'le mpitondra rehefa lanim-bahoaka le mpitondra dia misy mikasa tsy tapitra kory mandahany tsy mane akoatran'ireo pirofongeza be fahita ny tena grave be nge dia zao rehefa mahita pirofongeza be ireo olo-pireneny ireo ka tena tsapa amin'ny fanamitaka azy ny olona fidiny mora kely ho an'ireo manala an'iny za tena miteny an'izany mora kely dia mora kely arain'ireo olona ireo manala an'iny fa matony ny olona ray tsy mampihetry bolo-maso azy ny fivoizanao sy ny fanalana azy amandeha moa hoe mifametra-pelana sy ny sisa dia matony ny olona tsy manaraka an'izay hevitra ao zay ny maro an'izy dia misy zavatra ngeza be hitany fa tsara sy voapirofo ny tompoko ka ianao no reraka sy ho sasapony eo nefaranao ary dia manaonao foana aiza nefarany maro kakazo tratra ny problème kakazo amin'izay amin'ny nataonao ianao rehefa avy eo iza nomeno tsiny zay le mila fitandremana mafy amin'ny fanaovana politika ary rehefa averimberiko foana ao ny resaka politika nge ka misy mari-pahaizana goavana be ary misy fianarana tovozina ngeza be mahakasika an'izy io za eto tena malahelo ny fanaovana tsinitsinina ny mpanao politika tena hoe nianatra mahay sy mahay dia rehefa mba manoro hevitra izy ireny dia ohatrany hoe noho ny sasany amin'ny sofiny avy dia avoakany amin'ny sofiny avanana satria nahoana zay ny tena marina fady ho an'ny sasany ny andeha hisakrifie an'le hevitra atongavana moramora sy ho tsara amin'ny tanjona eritreretiny fa vao miteny le olona tonga dia ndasa anga fanaovana politika amin'izao nga ohatra zany tsony ohatray fa nga matematika nisy niova ny fizika nga nisy niova fampitomboana indray ary natao fa ny bazy ny anarana tamin'izy eny foana ka ahoana ny ilazana hoe fanaovana politika amin'izao nga mitovy amin'izany tsony dia paseo ary miborina dia ho hitanao ny toy dia rehefa midona mitolana vao hoe oy etsy an-daniny ihany koa ty fanaovana famakafakany ty fanaovana famakafakany tsy ny hoe fitenenana mafy anie na ny fanadroadrona mialatsiny na ny fivatam-batana-piteny no ahitanao ny hevitra tena tsara fa mifilazanao maro sy mifampahafantarana ny tena izy zay ny tena izy amin'ny resaka famakafakany ary ny olona rehefa mandinika lalina be vao mitondra famakafakany satria nahoana tena olona amina tapitrisa miaino azy indrindra fa onjam-peo zany fa na ny olona miaino ary rehefa vele tsy ahoana zany nianina nefa atsy miteny ohatran'izao nianina dia iny le fitabatabana sy le fanadroadrona sy ny any iny le fitaovana anakay entinao mampisara-kevitra n'le olo-pirenena dia sarotra ho an'le olona rehefa avy eo fa na ianao miteny eo sarotra ho anazy ny andray ianao indraindray ianao raisy indraindray ianao avelany eo nefa hafa ihany ny mba raisina hoe permanent ka afahana foana zany mijery sy manaraka an'le izy zany izy daholo ka eo tsika mila fitandremana be amin'ny fandraisana ny zavatra rehetrarehetra manomboka eto lara-pahamehana zao hitanareo za eto le mpiteny foana n'le hoe bon ohatra zao olona ny jiramasiny any iva io hoe fanamboarana an'izao tsy maintsy amboarina io dia tsy maintsy vita dia resaka hybride vary sy ny karaza io zao fa misy mivokatra ilain'le olona le izy tao alohan'izany nefa ny resaka ai maheno tsara ka amintsika fa misy hevitra maro samihafa zay miforona tsy fantatrao hoe ary hitanao mihitsy hoe hevitra manakana tsy andeha ho tonga any amin'le zavatra eritreretinao kanjo le izy teoriana tonga ihany eo le olona vao misaintsaina ay neny ihany na ny marina ary rehefa ianao ny laviny amin'iny amin'izay dia ho laviny foana amin'izay ianao hatramin'ny farany tsy dia esansaina ka ny olona mitady ny zavatra hoe mahasoa azy sy mahatsara azy foana na eo amin'ny CPR iny zany na eo amin'ny fiainany iainany amin'ny firenena zany raha mitentsika betsaka ny tsy anasa sy ny sisa dia io ny asa nge tsy ho tonga ny tokantranontsika hoe fa tsika ny tsy maintsy mitady dia ny zavatra misy nefa dia ny zavatra mampalahelo jereo tsara raisiko le référence be da be jereo ny mpandrara indray ny endrehan'ny sasany ny mpandrara au lieu de tokony manampy ny malagasy manome asa dia misy malagasy manaratsy mpandrara sy manapotika mpandrara fotsiny zao dia sarotra ao an'le mpandrara dia mikatona hatramin'le asany moa avy eo kinona tsony ny azy ny tao ary zany lasa dia misy manana fafinareta
manokana an'izany hoe fitombon'ny tsy anasa kage tsy mandainga zao fa zao nanao investigation resaka charcuterie sikara nanoloanan'le resaka be da be teo taloha teo betsaka ngeny charcuterie tsy manao charcuterie tsy mahalony karaha mampiasa satria nahoana pozin'ny sasany arakevitra mandeha any amin'tsy izy de simba le fiarin'le olona nefa mba namelona ankonana firy izy reny teo namelona piasa firy izy reny teo de raha vao miresa fampitahorana ny atao betsaka mampalahelo le mpandrara zany anie ny zavatra misy mandainga avea ny mpanao donaty za zao mba mpihinana donaty fa tena mampalahelo araky ny tenin'ny talena vivao maly mortadelle ngeta aloha le mortadelle kely mandehandeha reny raha tsy diso fa teny nosopatana teny foiben'izy reny emara mamokatra mpandrara kely malaka lasa mandehandeha rantseny eny mandeha tsara mihitsy nonanona mba tena mba anao fidary za dimanjatra de votatrasy fisaka miaraka amin'le mofo topaina tapany kely vitany am'izao fotoana voailikely eto mandeha sady tsy misarona tsy maninona tsy anaty frizide mandeha daholo ty vocabulaire isan-karazany tena mampalahelo tsy atokisatsika ve ny tompon'andraikitra misy eto amin'ny tany sy mifirenena manaraka ny toe-javatra misy manoloana alors mba ho andraiky ny le izy fampirisihana an'izy ireo ny zava-dehibe hoe arao maso ataovy manara-penitra tsara ny fomba fivarota sy ny sisa fa ny sasany mpanao politika voizina ara-politika de izy indray ny lasa mitsangana ho fahavalon'le malagasy mba mitady zay le olana ngezabe misy eto amintsika na inona faneho-kevitra entinao na mahafantatra tompoka olo-pirenenareo hoe tia ny mahasoa tia ny mahatsara tia maharatsy tia tsy mety fa isika fotsiny koa rehefa tovotry zavatra tsy mety mila mba mahasamy teny fa tsy manopa tsy miteny ratsy tsy mamingavinga tsy ahitam-baolana raha vao zay adiny misy raha vao zay ny famalinga ianao amin'ny zanako ao an-trano na amin'ny vadinao de ataovy samy fampianjana ny tady maro tsisy vahaolana hitanao mitatra zavatra meratsy ary ny zava-misy alaina daholo isandresianina rehetra io ifampitoranao an-trano mandeha hatramin'ny teny ratsy satria mifampienjana zay fomba ahitana vahaolana ny tokony atao ny zavatra tiako tenena zany de zao aza mifamosavy arakevitra re tompoko raha mbola samy malagasy ihany ary firenena misy ndondro ty misy fanjakany ty andry iankera amin'ny vahoaka malagasy na olom-boatendry na olom-boafidy na ololisy na ololisy ampy ametrahany malagasy mifitokisana ary mba foany am'izay le hoe tonga ny fotoana anakay olom-boafidy anakay tsy tapitra mandafa vao miainga de fa miala an'zany etsy ohatran'izany zao le hoe mandeha mifoto ino zao tany maro antsetra nanao ny foto-dravitrasa maro samihafa ny filoham-pirenena sy ny sisa nametraka ny zavatra inona sady io ary le miverina le efa propagande ohatra fa de davinao tsy hiasa ve zany le filoham-pirenena tsy hiasa ve zany le fanjakana zay propagandinao any omaniny ianao sy zay mampetipety anao any amin'ny fotoana fa alao aloha atrehana ny asa taony zay eo zay ny ilain'ny olona vao mahavita zavatra tsara propagande 2028 indray io tikageno mandeha sady anna tsekena ny troisième mandat makatsy makaroa makatsi makary fangainao ny fanjakana sy ny lalàna amin'ny fean'izany ary aza mody adala sy mody fanina mba tadidina ige tam'izany 2002 zany nisy filoham-pirenena tety nanalan'ny amiral mifaninana tamin'ny amiral fa rehefa mba nahazo fa efa avy mipomba azy de mba miteny mihitsy tam'izany empereur io vao mialy eo atray empereur zany mandra-patonga roviny zany manda firy zany zay ny ataontsika hoe fantatra foana ny lalàna mahakasika an'io ary ny androm-panjakana misy eto tompoko mampafantatra ny zavatra misy rehetrarehetra fa aza mba mifanambambaka sy mifanapozina ara-toetrainy eto ny asoan'ny firenena ny jereo ny asoan'ny fitadiavanao ny jereo ny vahaolana no atolory fa aza mamorona olana mihitsy ary aza manaiky anaparitahan'olona olana hosakana amin'ny sehampiariana zay misy anao okazavo paneokevitra amin'ny antso amin'ny finday 034 53 030 na teknisiana marahoana ny vahoaka malagasy rehetra madame Lydia ihany avy ty Ambatorazaka Lambaibongo Rarankorona anamafy kely any resaky nareo rehetrarehetra teo sy le famakafakany imamy mese mamy Patrika teo tena marina mihitsy zany fa nanomboka tamin'ny 2002 azy nanomboka tamin'ny dadany zareo natonga ny tsisy faneferana io niala teo zao i président Ratsiraka de nangina tany France tany niala teo i Zavelbera
dia nangina nipetrapetraka fa raha vao tonga teo izy nampidirina tamin'ny fitondrana sy ny firenena dia io lasa mampiady vahoaka zany ve nitoatsaina eto amin'ity firenena ity ary magaga koa le zanany a manaraka nitoatra ny dadany daholy satria tsy manana fandeferana ary tsy manana mijery fa dia manotra mpitolo foana fa tsotra ny teninay amintsika vahoaka malagasy tsika ihany ho tompo telo farany tsika ihany ny ndroseto tsika ny palitsoana eto manekera fa misy zavatra na fandraitra ray ary omen'olona anao dia manaova hoe raha misy manome misaotra tompoko ohatra zany ny zavatra atao dia mahafinaritra ny fiainana na eny fiarahamonina na eny fiainana andavanandro fa raha misy olona manome fandraitra anao ka ozy ianao hoe ampio anankiroa indray dia tsy androso mihitsy ianao fa zavatra atao a dia manaiky amin'ny zavatra tsara arovana ho any tsara hitantsika fa famizotra amin'ny lalana fampandrosoana président iny zao tany Marojetra re samy mahazo ny anjarany avy ny faritra sy ny district dia arovana reny satria asotsy amin'ny Marojetra rehetra ny reny raha atao ary fa raha sendra makany zao madame Lydia ka raha sendra marary miditra amin'ny hôpitaly io fa tsy voatery io amin'ny vahoakana Marojetra rehetra ohatran'izany koa lalana ray karatikatra io tsy amin'ny vahoakana Ambatondrazaka reo fa ntsika menakavy raha sendra fankaty Ambatondrazaka antsika menakavy dia mandelo amin'ny daholy dia tokony ohatr'izay le toatsaina fa raha vao ohatr'izay le toatsaina antsika dia mora fampandrosoana zany ho hitako hoe tena misaotra midera ny vahoaka malagasy a fa tena fa tonga saina ny vahoaka malagasy ary fa malala ny zavatra mahasoa azy sy ny mahatsara azy fa mahay mitazana ary mahay mamakafaka ka zany firaisakinantsika amin'ny tsara zany a dia andao atambatra fa za tsy dia lava resaka fa dia hoe andao tambatra amin'ny zavatra tsara tohanana ny olona manao tsara saorana izy raha manome zavatra tsara na aiza misy atsika na aiza mirasitantsika ka na kely ary dia mahaiza makasitraka misaotra tompoko isorana betsaka ianao dia makasitraka indrindra tompoko isorantsika eto anatin'izay faneho-kevitra rehetra izay fa hitondra ny famitinana ny famitinana azo raisina sy azo ambara dia zao anisany narehetra kely a le faneho-kevitra ny rehetra teo a mitondra an'le hoe jereo ny mpitondra rehetra ny fandimby teo rehefa niala teo amin'ny toerany dia nangina tsy ny lobava nametraka ny fahendrena misy azy dia même naty filoham-pirenena amin'izao fotoana ity ary mbola tanora be izy tamin'izay rehefa niala teo amin'ny toerana hoe tsy filoham-pirenena izy nanomboka tamin'ny filohan'ny tetezamita izy rehefa vita ny mandany tamin'ny filohan'ny tetezamita dia nangina izy tsy nanelongelona rehefa avy nametraka marina na dia hoe misy ny tsy fahombiazana netin'ny olona izay solo azy satria tamin'izany izy moa tratran'niny zany nisy nasolo azy fa ny tena tanora dia tanora izy fa tsy ny lobavy izy tsy ny tena fa kosa ny tena zavatra goavana be tamin'izy ry mpiainao jaina okotsika tsy andahan'izay nanara-maso ny fomba fitantanana nisy tamin'izany izy fa mety nalahelo izy tany anatiny tany fa tsy nyteneniny fa rehefa nanomboka nandray ny fitantanana izy fanarenana goavana be ny nataony io filoham-pirenena andrajoelo fanarenana goavana be ny nataony ary nanenjika mihitsy ary arak'izay azo atao ny zavatra tsy tratra tamin'izany dia nizahana ny tratrarina sy ny tanterahana dia tsapany olona izay zavatra misy rehetrarehetra izay dia mbola naveriny indray izy rehefa nisy ny safidy-bahoaka dia naveriny indray izy nitondra ny tany sy ny firenena goavana be zany ny anankiray averiko indray mandeha ho a nisy mpitondra ny fandimby rehefa niala teo amin'ny toerana dia samy nangina ny anankiray nanomboka tabataba mandraka tia ny androany dia tia ny tena zava-doza izay no ataoko hoe mpanara-maso ny vahoaka ary mijery ny fomba firesaka ao sy ny fiteninao mety ny kabary ataonao sy ny faneho-kevitra entinao fa ankehitriny tsapany olona hoe miampangatena ihany izy ny fanakianana zay hoentiny sy ny olona miray antoko aminy mandraky tia ny androany dia ny zavatra tsy nety rehetrarehetra nataony tamin'izay mitany sainy amin'ilay izy zay le ataoko hoe miampangatena mitony tena normaly ianao raha manomboka miena ny fandraisan'ny olona ny faneho-kevitra entinao dia ohatran'izay ihany koa raha miresaky nareo an'izany olona hoe manao faneho-kevitra araky nentinareo zay teneninareo rehetrarehetra zay dia fisarozahoana nisy tamin'izany fotoana zany fa tsy ao kina moa ny andeha anebatebahanao an'le filoham-pirenena ina fa jereo le asa nataonao ve tamin'izany tombontsoa-parika ny hoan'ny vahoaka nataonao ve tamin'izany ny asa sosialy ataon'le filoham-pirenena amin'izao fotoana nataonao ve tamin'izany andraikitra ny raisiny manoloana ny problème misy mampisavorivory ny hevitry ny olona tao anatin'ny resaka hoe fanampozinana nataonao ve reny tamin'izany fotoana zany mety hiteny ianao tsy nisy an'izany fa raha nisy an'izany sanatria ho tonga amin'ny famaly hoe tantara 1947 zary tamin'izany mbola tsy teraka so dia izay ny iverany zay resaka zay
hitantsika ny zavatra tiako ampitaina tsy manaratsy olona tsika fa io fatarina foana amin'ny hevitra voaka ny tompoko fatarina foana io amin'ny hevitra voaka vao miteny le olona dia manomboka mihaino tsara ianao dia fantatra hoe inona zany resahan'ity olona ity zany na hoe tsara zany hevitra entin'ity olona ity zany na hoe tsisy andraisana azy mihitsy zany hevitra zany na mety koa hoe ohatra ny hevitra ny filambanina zany afarany mety hoe tiana maritena kanefa tsy ao anatin'izay zany daholo ny zavatra dinihan'ny vahoaka malagasy zay ny ataoko hoe mpanara-maso ny vahoaka mamantatra ny zavatra misy ka io ny fitanisana ny 2000 zao sy ny 2000 zao fantatry ny olona daholo ito hain'ny olona tsenjena nana ny setry ny fiatraina ny fiatrain'lisy amin'le fiainam-bahoaka ka izabe zay sahao zay voaka ny marina ireo nisy ny tsy fikatoa voaka ny maro eo tongotra ampiana tao zany le izy ka zao aza elonana ametrahana otropo raha tia tena ny zao fotoana betsaka ny hitan'ny olona betsaka ny asa tsy neritreretin'ny olona ho vita ka azo atao ihany teto azo lazaina hoe betsaka ny fampandrosoana zay mbola tsy hita teto santiona fotsiny ange hoe ovina nisy université amin'izao fotoana indray vao misy mifananganana université hafa mihitsy eny zany re olona tena tsika maso ary mahay manavaka mihitsy pana politisy fa aza am'izao mpanao politika sasan'ireo nareo miboby mbola olo-pirenena mamdiavitra zay aza ampozinina arakevitra aza ampisavory tsy mandeha araky noho izy fa raha iaina tsara ianao dia miaina tsara ohatranao ihany ireo olo-pirenena fa tsy hoe ianao akory atao miaina fareto olo-pirenena maro ny reto dia satria mivava ho fitaovana fotsiny parany foana teo tsy tatra teo ny ban'izany zay va dia mifitindray ny famerenana toy mazatra soranenao sotao lafiny emara lafiny teknika azafady mampatriky andrenjanation tetongana raha ho